Ankizy maherin'ny 200 no nizaràn'ny fikambanana AFFAmi notarihin'ny Député Vololona kopia maimaim-poana teny amin'ny Boriborintany faha-enina omaly. Avy amin'ny fitarainan'ireo vahoaka anatin'ny Boriborintany faha-enina miely amin'ireo foko tandraiky amin'ny 30 ao aminy no ny fahasahiranana tamin'ny fanaovana izany no nahatonga ny hetsika. Zoma olom-pirenena ny fananana kopia ka tsy azo tsentsiniavina hoy ny Député Vololona. Sarotra ihany koa anefa ny dingana nolalovana satria dia naharitra herintaona izany no ny fepetra tsy maintsy narahana. Antony maro ihany koa no tsy nahafahan'ireo ray aman-dreny nahavita ny taratasim-pahaterahan-janany. Ny ankamaroan'izy ireo izay tsy nanana an'izay kopia izay dia tao anatin'ny fahasahiranana ny ray aman-dreny nisy ny nanana olana ara-panambadiana dia misy ihany koa no ny antony manokana mihitsy sy ny fatahorana birao dia izany ihany koa tsy nazahoany ireny kopia ireny. 300 mahery 700 no nikarakaraina kopia kanefa no nizaraina androany dia 900 eo satria ny antony mbola misy tsy ara-dalàna ary mbola misy tsy nahafeno ny dosiany ireo reny ireo ray aman-dreny dia eo ampamenonana le dosie indray zany izy ireo dia mitohy ary tsy maintsy ahazo daholo ireo 500 no karakaraina ireo. Tsy mijanona ny hetsika fa mitohy hatrany foana ho an'izay olona manana olana afaka ampiana sy tokony ampiana izy ireny satria izay no antony anatonyany anay. Ireo olona nizaraina kopia ireo zany le 500 dia eto anivon'ny Boriborintany faha-enina izay misy fokontany 1/30. Ankoatran'ny efa voalaza manomana hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fikambanana naorin'ity solom-bavam-bahoaka ity amin'ny faran'ny herinandro izao. Hetsika izay fanaon'izy ireo isan-taona ihany saingy kosa hitarina amin'ity taona ity. Karakara fambolekazo lehibe izahay. Fambolekazo karazany anankiroa dia ny iray fambolena ananambo izay atao eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra eto Ambohimanarina. Mitatra ihany koa any amin'ny faritra Ambohidratrimo iny sy any amin'ny faritra Itasy mbola hitatra any izay zavatra izay. Fa ny anankiray goavana ihany koa dia fambolekazo izay fanaonay eny Ambatomirahavavy misy sita natoerana fambolenay azo foana eny. Isan-taona dia 10 fototra nataonay fa amin'ity ndraiky dia 10 fototra no atao. Dia io zany tsy vitany hoe fambolekazo fotsiny fa sady fifampiarabanatra ny taona ho an'ny olona rehetra izay andeka.